Ny tokona nanomboka ny omaly alatsinainy 10 oktobra teo tokotanin'ny hôpitaly Beveletany ireo mpitsabo kilasy fafito sy fahavalo. Anton'izao fitokonan'izao ny tsy fahazoan'izy ireo ny karama ny nanomboka ny volana jolay lasa teo. Karama izay antoan'izy ireo ny fiainany manontolo araka ny fanazavana. Tsy nahitam-boka ny fifampiresahana tamin'ny tompona andraikitra nandritra ny 2 herinandro ny atombohan'ny fitakiana ka nitarika izao fitokonana vaoaka izao. Eto izay rehetra mangataka ny volana satria sahirana izay tsisy volana andehananay bus, tsisy vola isakafananay atoandro nefa izay miasa be foana amin'ny hôpitaly isanandro misy hatramin'ny garda dia tokony eto daholo izany izay mijanona eto amin'ny hôpitaly maneho hoe tsy miasa izay fa eto efa bolana izay nitsazona manomboka ny volana jolay hatramin'ny volana oktobra. Rehefa nisy izany solotenanay niona tamin'ny tompona andraikitra tamin'ny ministera fa mbola tsy nahazo valiny mazava hoe inona marina mahatonga volanay mbola tsy mivoaka. Dia mitohy foana ny greffe générale anay tokony eto foana izay mandrapahazoanay volanay eto am-piangonanay.